Ara-dalàna ny fanaovan'ny solombavambahoaka ny tatitra ho an'ireo vahoaka izay nifidy azy ho ny fanazavana nentin'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Elson Brisson ny mpitandro ny filaminana nefa etsy ankilany nanambara fa tokony any amin'ny boriboritany na voafidy azy no hanatanteraka ny tatitra ireo solombavambahoaka tsirairay. Voasoratra ao anaty lalam-pandrenana ny fanaovan'ny solombavambahoaka tatitra ampifidy azy araka ny fanazavana nentin'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Elson Brisson Irafy. Saingy mariany fa tokony mampilaza melony tokony andraikitry ny tanàna anaovana tatitra ilay solombavambahoaka. Ny fanaovany ny député anankiray tatitra ho an'ny vahoaka izay nifidy azy ny zavatra voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana sy ao anatin'ny règlement intérieur koa ny antenimieram-pirenena. Midika zany zay fa dia zony solombavambahoaka tsirairay ny manao tatitra any amin'ny vahoaka na voafidy azy ary mazava ho azy. Manaraka izay ihany koa zany dia tsy maintsy manambara ny autorité compétente amin'ilay toerana misy anazy, ohatra ny ben'ny tanàna sy ny préfet na ny chef district ilay solombavambahoaka ao anatin'ny 27 ora mialoha ny tatitra zay ataony. Zay zavatra zay zany dia fanao ary zavatra voarakitra ao anatin'ny constitution-tsika malagasy na ny lalam-panorenana. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, raha ny fanamariana nentin'ny préfet de police ny colonel Randriamanjary San Robert dia tokony any anivon'ny boriboritany nahalany azy no hanaovan'ny solombavambahoaka famoriam-bahoaka.